Izay ihany koa ny tetsy amin'ny sekoly Leja Sainte i Manarotsoa Isotry namarana ny taom-pianarana izy ireo nisy ny lanonana kely ny tanterahany ireo mpianatra. Natomboka tamin'ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra ny lanonana izay nety ny sekoly Leja Sainte Manarotsoa Isotry namarana ny taom-pianarana 13 tamin'ity androany ity. Nitota amin'ny fampisehoana entana ny fandraisana anjaran'ireo ankizy ao amin'ny karabolaka hatrany amin'ny kilasy fahatelo misy eto anivon'ny sekoly ny fotoana androany. Sotran'Andriamanitra lehibe izay tamin'ity androandroany sabotsy 20 Jolay taona 2024 ity nahafahanay namarana ny taom-pianarana 13 ny tena zavatra nampiavaka ny sekoly Leja Sainte teenager izay eto anaty azo tamin'ity taom-pianarana 13 ity dia ny fananana ny classe de 3e andiany voalohany hanao ny BEPC. Nampiseho ny talentany ihany koa ireo ankizy manaraka activité parascolaire au niveau sekoly toy ny danse de salon sy ny fianarana mozika. Tahaka ny efa fanao isa-taona dia nofaranana tamin'ny fizarana bulletin ho an'ireo mpianatra ny fotoana androany ary tsy adino ny fikambanana iray aman-dren'ny mpianatra sy ny sekoly no nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy mendrika isaky ny ambaratonga ampianarana.